vahaony oloko vahaony oloko andraisanao toroteny mahery vaiko anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance saenjana ho fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra vahaony oloko vahaony oloko nandeha tantety izy mba Nanisik ang punyang palay aminiran ravoravo ndray ny fokotry ny fanahiko tafahoana amitsika menakavy hitondra fampianarana lehibe sy goavana indray andro any mbola iresaka hatrany hatrany mahakasiky ny hoe inona ny mahatonga mpivavaka ny mpino kristianina mbola nanany devoly fahefana ary apahoriny satana mihitsy ny fiainana ary tena mahatsiaro tena mijaly tena hoe tsy mahita masoandro mangirana mihitsy amin'ny fiainana inona daholo ny antony mahatonga ny mpino tena hoe tsy mahita masoandro nefa ny de hoe fanandray an' Jesosy efa manompo an'Andriamanitra efa natao délivrance efa nametra tanana kanefa indrisy fa tsisy ninona mitranga tena hoe arakaraky ny vavahana ary vao maika miletika amin'ny fiainana arakaraky ny vavahana ary vao maika potika amin'ny fiainana ary indraindray reny miteraka akivina amintsika ary tsy vitany hoe akivina fa mahatonga ny olona tsy mivavaka hatramin'izay mivavahana iny potika amin'ny fiainana hatramin'izay vavahana tsy hitako izay varany amin'ny fivavahana tsisy vokany akory ny fivavahana nefa isanandro za dia mampahery atsika riavana misy vokany fivavahana misy hery ny fivavahana ary zandrindra ny antony ty fandarana eto ty efa nivakiko teto tamin'ny farany fa mbola ho etiko eto ihany ny Korintianina faharotoko fahenina andininy fefatra amby folo manao hoe aza mety asina zioga tsy antonona anareo ikambanana amin'ny tsy mino fa inona ny iraisan'ny fahamarinana sy ny fahotana ary inona ny ombonan'ny mazava sy ny maizina ary inona ny fanarahany Kristy sy Beliala ary inona ny iraisan'ny anjara misy ny tsy mino ary inona ny kiambanan'ny tempolin'Andriamanitra misampy fa isika ny tempolin'Andriamanitra velona araka ny nataon'Andriamanitra hoe onona eo aminy aho sy andeha eo aminy ary andriamaniny aho ary izy oloko koa mivoay eo aminy anareo ka misara aminy hoy Jehova ary aza manendry zavatra tsy madio ary izao dia andray anareo ny zavatra panatenako anao aloha riavana malala dia zao mbola misy fanantenana ny fiainanao indrindrindrindra tsika hitsofoka amin'ity taona vaovao ity dia mampanantenana fa mbola misy fanantenana ny fiainanao hitsofoka amin'izao taona vaovao izao mbola misy fanantenana ny fiainanao mbola misy fanantenana ny fiainanao ianao efa mahatsiaro tena hoe raraka mahatsiaro tena hoe miady rery mahatsiaro tena hoe iza ny afaka nampiapotika vizana ianao efa kivy ianao efa miravoravo tanana efa ny ranomasonao isan'andro efa mirotsaka ny ranomaso efa kivy misy fanantenana ny fiainanao ary mitsodrano anao sady fa tsy maintsy mitsangana raha lasianabavy tsy maintsy manana finoana fa tsy maintsy mitsangana ny fiainanao tsy maintsy mitsangana ny fiainanao nisy reny mpianakaviana tadidiko tsara tany Antananarivo tena 4 ramizy amin'ny vehivavy zany ny amaritana ny olona anankiray mako hoe 4 ramizy miala tsiny fa mety mavesatra kely le voambola nampiasaiko dia sady olona mahantra ny mangataka ny tsy manana trano fa matory eny atsena zay no nisany amaritatsika ny hoe tony le 4 ramia matory eny atsena tena potika ny fiainany vehivavy io tena hoe mampalahelo ary rehefa tonga am-piangonana izy ny alehany dia mba angataka sady mamonjy fotoam-bavaka ny mangataka kely eny za koa moa mamme foana
fa tampotampoka teo zany vehivavy zany lazako anareo zany lazako hoe misy io lalana io zany misy zavatra hitondran'Andriamanitra amin'ny fiainantsika amin'ny fomba tsy takatry ny saina i vehivavy io ndray andro namena 15 millions 15 millions azonao saintsaina ve zany hoe mpangataka olona mangataka aminao sanandro eo tampotampoka izy nanatitra 15 millions eo aminao nanatitra 15 millions eo aminao ain'Andriamanitra ny zavatra rehetrarehetra ary vita n'Andriamanitra ny zavatra rehetrarehetra nahita voaingana nisy prala izy ireo prala raha zavaka tatarainy sy ny zavatra nijoron'ny vavolombela dia eny atambary izy ny matory eny atambary dia eny amin'ireny le mpiandry iny izy ty satria mpiopigana zany mba asany zay sisany mba azo ny velomany fa tsy hoe anazy ny tambary fa mba eo zany tsy mahita tany anorenana trano dia eny amina ino moa zany fiefolozy izy tsika fiefolo dia eny manangana tranona kanakana reny tranona ganagana tranona gisa dia reny eny izy ny manangana trano dia ao izy menakavy fa ampahererezako anao io tantara io afaka nitsombadika fa fotoana foy aty aoriana lasa patron zao na manana trano manana villa manana sprinter anankiroa tsisy zavatra tsy ananana ka ain'Andriamanitra ny manangana ny fiainantsika avy ao anatina vovoka avy ao anaty fotaka ho any amina fiainana mahafinaritra zany ny ampaherezako anao fa nanolozam-bady ary ianao nanolozana fianakaviana ary ianao ary mieritreritra ianao hoe miady rery ianao rery mbola mampitraka anao afa mbola afaka miova ny fiainanao mbola afaka miova ny fiainanao fa ny zavatra ataontsika fotsiny mila mahalala ny sitrapon'Andriamanitra mahalala ny sitrapon'Andriamanitra fa vita n'Andriamanitra eonao anatina fahoriana alahelo ranomaso fampiterina sy faharavana possible mitsangana ny fiainanao misy reny mpianakaviana vao tamin'ny rotokom-bolana lasa anao vodiondro ny zanany izy mba hampio apastera ao izy anao vodiondro ny zanako tsisy tokotany ny pastera afa baraka amin'le fianakaviany le vinantoko apastera tsisy sakafo ahoana moriavana tsy mora nge zany manampy olona amina vodiondro zany tsy hoe mangataka sakafo ndraimbavy ianao na hoe mba meo 25 000 pasteur fa vodiondry nanampy any aloha teneno izy roa kely dia zay mba ananako no meko fa za tsy hoe aiza moa ny anarako an'izao vodiondro n'olona rehetrarehetra eo fa zay ananako no mena 3 andro melohan'le vodiondry ny antso ali anabavy fa aiza ianao pasteur ao izy fa mba hitanao izy le problème be le mifanaitainana le mitaitaina teo le mandalo ady teo le anao vodiondry am'lady pasteur le vodiondry zoma izy ny antso inona ozy izy anao nale tsy nangataka tsony izy nanatitra amina million vitsivitsy indray izy nisy fahagagana tampoka pasteur fa nisy patron ako ivola io efa saika tsy omeny efa tena hoe any fa nahavarianao izy zay efa tsy nangataka tsony efa tsy naninona ny antso atampoka izy pasteur de nomeny 50 millions pasteur anoany amin'ny 50 millions anoany angamba no nomeny le patron nanatitra tao amiko to izy olo io de angataka zany eritseritra hoe angataka indray ty anabavy ty kanjo izy anatitra ny tady aheraky ny tapitanana anatitra vola ilazako aminao fa amin'ny fotoana farany Andriamanitra ny tompony sekondra farany ka aza very fanampianana zany tompoko fa velona ny Andriamanitra za pasteur heritena de manana expérience am'zany fa tsy manary zany io Andriamanitra io amin'ny fotoana farany tsy manary io Andriamanitra io amin'ny fotoana farany ianao tanora zazavavy kely io mety efa diso fanantenana foana ianao miaraka amina lehilahy ataon'ny olona totohatra fiakarany manana finoana sy fanantenana fa ho avy ny anjara mamirapiratra eo fiainanao fa anisan'ny zavatra resahantsika akoatran'izay fampaherezana izay revana de ny mahakasika an'le hoe anao délivrance goavantsika atoato ary anao délivrance lehibe
andravana mihitsy ireo karazana ozona herin'ny maizina mamatotra anao ary herin'ny maizina manapotika anao de inona ny atao azavaiko ombeny foana hoe mahatonga ny devoly manapotika atsika de misy zavatra hidirany ao ty eto miteny aminao matoy tomobile anao io maty lava ary mandany ny fanananao de misy zavatra mila jerenao inona ny famatoran'io devoly io amin'ny herin'ny maizina inona ny famatoran'io devoly io amin'ny ifamatoran'io tomobile io azafady ifamatoran'io tomobile io amin'ny herin'ny démonie amin'ny herin'ny maizina mila mamatatra an'izany ianao zany mahatonga na mampahery atsika pino raha hividy tomobile ry havana aza mividy tomobile arahan'olona alahelo zany aza mividy tomobile hoe i tomobile io misy alahelon'olona ohatra resahako eto ren'le tomobile natao antoka ren'le tomobile natao ina re zany natao antoka dia nampanjanaham-bola reny nisy fanjanaham-bola reny dia tsy voalohan'olona le vola de falifaly erenao manao hoe iny fa tsy voalohany tazoniko ny tomobile nefa indraindray le valeur an'le tomobile 100 millions ohatra le tsy voalohan'le olona ohatra 15 millions de ozy ianao hoe tsy te halala tapitra ny contrat tazoniko ty mampitandrina anao atompoko fa i tomobile azonao amin'ny tsy fahamarinana sy amin'ny ranomason'olona io de misy fifamatorana amin'ny démonie io fifamatorana amin'ny ranomason'olona io ary io ny animba anao miainga eo ny fiainanao no simba dinio ange i tomobile misy alahelon'olona io na misy zavatra tsy mazavazava io dinio ange fa maty lava i tomobile io na io manao accident lava io no mety amono anareo menakavy io no mety anapotika anao io no ikiky ny arenanao tsy maintsy avotsitra anao misy zavatra tsy maintsy avotsitra za nanana tomobile ray ohatr'izay mihitsy nanana tomobile anankiray ohatr'izay i tomobile io dia madama no nivarotra an'le izy tamin'ny fiangonana nivarotra an'le izy tamiko moa zany madama izy io nisy procuration mazava fanomezan-dala nisoratra amin'ny anaran'ny zanany lahy izy io tomobile io amin'ny zanany lahy de io zanany lahy io tany andafy tany afitan-dranomasina tany France de io zanany lahy io namme procuration na zany hoe namme fahazon-dalana an'le mamany hoe afaka mivarotra an'io tomobile io afaka mivarotra de le anabavy moa zany mpino atao am-piangonana tamin'izany de hitako zo mihitsy moa le tomobile amin'ny anaran'ny zanany de za miteny hoe manahirana ho azy satria ozy izy le anabavy io pastera ozy izy meko amin'ny fiangonana de tsy mety ao zany anabavy satria misoratra amin'ny anaran'ny zanakao raha tonga ny zanakao hitaky an'io de inona no teneninao aka tiako le izy pastera tena taopoko le asan'ny tompo de efa meny procuration de azoko mena anareo de alao ary ho avidina de vidina tamin'ny atonontonony ihany moa le vidin'izy atonony tsara tampotampoka teo ary moa le ramatoa manana problème amin'ny akonany zany le ramatoa nanana olana tamin'ny akonany maty tampoka le ramatoa narary fo vokatry le problème tamin'ny tokantranony narary fo le madama tonga de maty tampoka tonga viany am'izay le vady aman-janany ahoana ozy izy le tomobilinay atao fiangonana de nazavako tsara hoe vidinay io reto ny taratasy mazava ny vidianana azy ty procuration fa nazany naty zany nalahelo le vady aman-janany le vady aman-janany koa tsy mpivavaka atao tam-piangonana tena heniko mihitsy zany hoe misy alahelo le tomobile fa na ny vidina ara-dalàna ary misy alahelo fa ny veloma tompoky tomobile io fa sarotra ny namelona azy maty motera voavelona ny misy zavatra ray maty foana ao anatin'le tomobile de namboarina soloana iny piesy iny de soloana piesy hafa vaovao tsara be afaka herinandro potika andray vita itsy de potika andraytsy simba vita itsy de simba andraytsy vita ny motera maty indray ny turbo vita ny turbo mipoka tampoka indray ny batterie
misy zavatra tsy mety foana na ndraiky fanapa-kevitra amidio na otrina amidio dia alefa soana ary dia namidy farany Zemora tapaka ny oziny za zao efa niaina tamin'izany tompoko ka ndraindray misy zavatra foana délivrena ho an-trano afahana ny fanafantrano miala ny oziny miala ny troso fa tsy mety afaka mihitsy ny fantana tsy mety afaka ny problema tsy mety afaka ny olana tsotra le antony misy zavatra ifamatorana amin'ny devoly ary zany ny resako tomobile avotsory tomobile io rahalahy io zavatra nananao izy na hoe azoazonao tamin'ny tsy de fahamarinana azonao tamin'ny tsy rariny le tomobile azonao tamin'ny fanambakana olo le tomobile io amin'izao i tomobile io manao accident foana dia io mbola fikirinao zao ny ampahireziko anareo mbola azo tomobile tsara lavitra noho io ianao za zao tsika miresaka zao navotso zany le fatana tomobile zany za manana V8 manana karazana tomobile manana Duster manana to plaisir kely manana to karazana tomobile maromaro fiangonana fa eninao hoe le tomobile anankiray misy alahelin'olona io no mibloqué ny zavatra rehetra ka za mampafantatra anao fa hotahin'Andriamanitra ianao azo fiara ianao azo trano ianao azo zavatra be da be ianao fa jerevo aloha fa misy zavatra mila avotsotra anao ao mba hita iny tomponao misy zavatra mila avotsotra fa raha io no fikirana hoe ny laniny volako ty ny laniny arenako ty fananako ty za ndray tsy manaiky an'izany ahoana moa ary zany le tsika alay-panahy zavatra oatra zany nefa ndraindray le zavatra tazominao io misy fifamatorana amin'ny asana devoly amina tsy rariny amin'ny alahelin'olona ary io no mahatonga anao boka ny trosa zany angizy io ry avana zany no mahatonga ny olona sasany na dia milliardaire ary androany potika rapitso potika satria ny fiainantsika io zany raha vao misy fifamatorana amina tsy fahamarinana sareo izy ny tenin'ny tompo eto inona no iraisan'ny fahamarinana sy ny fahotana inona ny ombonany mazava sy ny maizina inona ny fanarahany Kristy sy beliala inona ny iraisany anjarany misy ny tsy mino misy zavatra mila avoy misy zavatra mila avototra zay ny ampahirezako anao hoe ain'Andriamanitra ny mbola mameanao zava-baovao arak'ilay tenin'Andriamanitra ny vakiko tamin'ny farany teo le atao amin'ny Isaia 7:7 manao hoe aza matsiaro no lasa na misainany taloha fa indro anao zava-baovao ary ankehitriny efa miposaka zany azon'Andriamanitra taony manangana zavatra vaovao atsika ary mamy zavatra vaovao sy tsy mbola niainanao fa saingy mampahery anao adinio zay fifamatorana amin'ny Satana mijereo inona ny zavatra mbola ifamatorana amin'ny démoni inona ny zavatra ifamatorana amin'ny Satana dia ilaina angotana zany ilaina ialana zany zany no raha miresaka trano nefa nazavaiko teto tamin'ny farany teo zany zavatra zany fa misy trano mihitsy tompoko misy fanahana fahantrano ary zay mitsofoka ao amin'io trano io tena tiany na tsy tiany tsy maintsy mantra tsy maintsy potiky ny trosa amin'ny fotoana ianao mitsofoka ao dia manomboka bloqué daholo ny asa rehetra manomboka bloqué daholo ny asa rehetra zao manko indraindray ny tsika zany le fiheverantsika le fiheverana ranofo dia alay-panahytsika amin'ny teny an'le hoe tranoko taniko fananako anahy io anyray aman-dreniko nefa le izy mety anyray aman-drenino tokoa fa izy anyray aman-drenio nisy fifamatorana tamin'ny heramaizina nisy fifamatorana tamin'ny asana devoly ary raha vao nisy izay fifamatorana izay tamin'ny asana devoly tamin'ny heramaizina dia manomboka mikatso tanteraka ny fiainanao dia zany no mahatonga an'ireny le hoe tamin'ny ianao mbola mipetraka tamina tanàna anankiray na nanofa trano na tamina trano anankiray na mety hoe anao io trano dia ny lamma ny fiainanao any lamma fa raha ozy izy ianao hoe
zany de verina misy anjara lovako ato am'ty tanànako ty to am'ty trano ty za koa tsy mialato ipetraka ato za miteny aminao za manandran-doza fa raha tsapanao fa misy oziny fahantranao de mipetraha ihany any ivelany mipetraha any ivelany na hoana no amatotra ny tenanao ianao eo amin'ny tanàna zay efa fantatrao fa misy heriny maizina azo atao tsara tsy mampanina ny mivarotra an'io manaraka moa ampianariko tsika zay le fanatim-panonerana fa azo atao tsara ny mivarotra varotra an'io de najanonao eo mihitsy io de tena tapahanao mihitsy ny fifandraisana misy fotoana mako zao zavatra kely azavaiko anareo ny trano azo délivrena tsara fa saingy tsy maintsy fantatrao tsara hoe inona daholo ny fanahy mamatotra ato zany ny mahatonga an'le hoe raha mpanofa trano no manofa an'le trano ka mipetraka ao am'le trano de tapaka le ozina indrindrandrindra izy fampivavaka ohatra resahako tsara aminareo misy le hoe trano lazaitsika misy lolo misy angatra misy matoto de ao nareo mipetraka ao nareo ao nareo mipetraka ao nareo menakavy de tsy apatorin'ireo matoto reo nareo misy angatra ao tsy apatorin'ny devoly nareo fa tena mikorotana de amin'ny alina misy zavatra manindry de misy zavatra mandehandeha de ozy nareo hiala ato de jerenareo am'izay fa raha io zao misy manofa ka mpivavaka amin'ny manofa ao mpivavaka amin'ny manofa ao de lasa tsisy lolo hitrano ary tsisy matoto inona le antony satria samy hafa mihitsy le hoe za mipetra-potsiny atao anatin'ity trano ty mipetra-potsiny de mialokaloka atao satria tranony razambe anay ty mialokaloka atao satria tranony dadanay sy mamanay ty de mipetra-potsiny ato de mbola nanany devoly fahefany ianao satria le devoly tao amin'io trano izay nifamatotra tamin'ny razambe anao na mifamatotra tamin'ny dadanao satria ianao mipetra-potsiny ao de ananany fahefana ananany fahefana tsara mihitsy de iny ny mahatonga an'le hoe misy matoto hoe misy manindry amin'ny alina manofo ratsy foana amin'ny alina hatram'izay mipetrahana tato tsy mety zay natao hoe marary lava zay hatram'izay mipetrahana tato hoe de marary lava tsy mety afaka retina mihitsy miady lava ny fianakaviany satria nanan'le fana fahefaninareo mombany fahefana maninona nefa io trano io misy olona manofa de tsy maninona le olona tsotra le antony satria le mpanofa mandovola de manana fahefana zany ianao rehefa manofa tranon'olona ray de efa ianao ny tompon'io trano io fa tsy le tompo-trano tsony ka zay tianao atao amin'ny tranonao satria ianao nefa lasa tompony satria ianao manana andovola ianao de manana fahefana ianao de tsy azony tompo-trano bakiona tsony ianao am'izay tianao atao ao satria tranonao io satria ianao manofa mipe de ny fanahy mahafantatra an'izany indrindrandrindra mivavaka re olona manofa an'le trano reo de tsy ananany devoly fahefana zany imbedabe any mahita zavatra oatra zany vo idirana mpivavaka mihitsy le trano mpivavaka ka hofaina mpivavaka de lasa tamanao le mpivavaka de hofain'le mpivavaka mora be le trano de izy matory ao tsisy devoly zany tsisy maninony zany tsisy manindry ohatrany zay tany afianao riveste taloha nisy fianao riveste tranona lehilahy miaramila zay io lehilahy io tena lehilahy miaramila ohatry zany de isaky ny tonga ao zay pasteur ozy izy misy fianakaviana mipetraka ao am'le trano mialokaloka ao zany le fianakaviana mipetraka ao miambina an'le trano pahorin'ny devoly isan-kalina de ny sasany misy cancer misy fery tsy mety afaka cancer tsy mety sitrana tsabona tsy mety sitrana de misy matoto de misy fanahy manalokaloka de ohatrohatran'izany le izy de nitenen'ireo le fianakavian'ireo hoe pasteur andao izy mba délivreo le tranonay any fianao riveste
dia ndao aroa natory tany any 2 andro sa 3 andro dia sady natory tao amin'ilay trano no mipetraka tao dia nivavaka tao amin'ilay trano. Tena henoko tokoa aloha tamin'ny andro voalohany voalohany aloha no lano kakerina trambo tao amin'ilay trano, nisy trambo nanaikitra, biby nanaikitra. Faharoa tena henoko mihitsy misy devoly mitsofoka ao anatin'ilay trano, hery maizina tena délivreko amin'ny anaran'i Jesosy, délivreko tamin'ny anaran'i Jesosy, afaka tanteraka. Dia izao no mahavarina. Raha voalery zareo le tompo-trano na le fianakaviana ao dia mahatsapa an'ilay matoto foana. Nanomboka tamin'ny dirana tao dia nanomboka nisy mpivavaka amin'izay nitsofoka tao amin'ilay trano, nanofa an'ilay trano, tsisy ninina tsony, tsisy devoly tsony, tsisy fanana matotra tsony, afaka tanteraka le trano. Dia nampanofaina dia gaga le fianakaviana fa ahoana ry paster, ka sady mihitsy le izy. Raha vao tsy mivavaka ho anareo mantsy an'ilay fianakaviana ka mitsofoka ao dia tsy maintsy tsindrin'ireo devoly ireo nareo, tsy maintsy saroman'ireo fanaratsy ireo nareo. Ry havana malalaka, izany ny antony foana azavaiko tsara hoe melohan'ny délivrance, ka raha mahatonga ny mpiny, mahatonga mpivavaka hoe mbona ananany devoly fahefana ihany le mpivavaka, ananany satana fahefana ihany tsika, potika ny tokantrano, misy antony ao ry havana. Ary tsy maintsy jerenao zany hoe inona ny mahatonga ny devoly mbola mitoetra ato amin'ity tokantrano ity, mahatonga ny taranaka rehetrarehetra tena tsy mahavanina amin'ny zavatra rehetrarehetra tao. Misy limitation zany, sakana limitation hoe atreto ihany ny zanaka rehetrarehetra mipetraka eto, dia lasa piloka daholo rehefa le bebe kely, lasa pisorotoka daholo rehefa le bebe kely. Zao ny tenin'le madama kely zay tadidiko tsara ny resaka tamiko. Ny mamanay pastera mahatony toka ozy izy, ny zokinay lamato mahatony toka, ny zokinay lafaharoa mahatony sotro asidra sy ranona baterio mahatony toka. Zaho ozy izy ny mpananatra ny akona ny fianakavianay, mpananatra. Efa hita nareo tokatoko io no mahafatan'ny fianakaviana, ajanononareo toka io. Izy mpananatra tampotampoka teo ry havana, lasa mpisoro toka koa le ranabavy, lasa mpisoro toka koa le fanao amin'le tanàna, lasa namatotra azy nefa izy mpananatra. Tsy afabela, ary misy fanahy mahatonga antsika tsy afabela zany mihitsy. Dia io anabavy io madama kely tsara tare kely zay, fa misy fotoana matory eny an-dranomasina eny izy, matory entina fanavo misorotoka miaraka amin'ny zanany kely, dia mijaly miaraka amin'ny eny ny zanany kely, tonga dia miara-tsita miaraka aminy toka eny an-dalana toka, ary malany 5 litre ndraindray misorotoka hotrohan'le devoly ao anatiny, nefa izy mimpananatra. Ho afaka ny enao inoko fa zay fampianaran'izay dia nanampy be da be atsika, ndao le hivavaka tsika hisaotra ny tompo. Misaotra raiky noho zany fampianarana mahafinaritra zany zay rehanay indray andro any, mampianatra anay tena hoe fanapana ireo oziny, fanapana ny asana devoly ary inoko fa tsy maintsy ho afaka reto olo reto, tsy maintsy afaka reto olo reto, ary tsy maintsy manana fiainana vaovao izay ary manana fanantenana miaraka aminao. Misy saotra tompo, amen. Izay ny fandarantsika rehetrarehetra teto Tamatavy. Araky ny efa namboarako zany dia any ho any amin'ny 14 janvier mikoantsika ny daty eto Tamatavy eto anatanteraka vavaka délivrance ny tenako, grande délivrance, ao fanafana mpivavaka ny mpino ny kristianina, ireo zay mbola eo ambany zioga ny devoly mihitsy ianao ka tsisy masoandro mangirana. Mampanantenanao fa taky nanafan'olona maro, nanafan'Andriamanitra olona maro tao Antananarivo tao, presque reny olona hitanao eraky ny Coliseum, eraky ny Kianjabe Mahamasina, rehefa manao fotoam-bavaka reny ny trano fanavaon'oloko dia olona nandray fanafahana daholo reny. Misy anjarantsika eto Tamatavy ary anjaranao 14 janvier on tenako no anatanteraka an'izy io, zany hoe mbola isy eo amin'ny tapa-bolana mahery kely homanantsika tsara, andraisantsika tsara ary miomana ho afaka, fa tsy maintsy andray fanafahana goavana ianao. Ny tompony hitantsika mameraka mandrapiana mandrapatafa ao manaraka andray veloma tompoko.
vahaony oloko vahaony oloko andraisanao toroteny mahery vaitra anova tanteraka ny sainanao vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra vahaony oloko vahaony oloko nandeha tanteny izy mba Angunanisik